ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika ilay avaka malala tratra ity sabotsy 5 ny volana May ity. Ny boky ny mpanjaka faharoa toko faharoa no mofinaina voalahatra ao antsika io. Mpanjaka faharoa toko faharoa raisina mindin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko faharoa raisina mindin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary no nitafita izy roa lahy dia hoy Elita amin'ny Elisa, angatao izay ataoko ho anao dia tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masiny ianao, aoka ny anjarandro amin'ny fanahinao mba ho aho. Fa hoy izy, sarotra ny nangatahanao, kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany zany, fa raha tsy zany kosa dia tsy ho anao zany. Ary raha mbola nandeha sy niresaka izy roa lahy dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy. Ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ao any an-danitra. Ary raha nahita izany Elisa dia niantso hoe, rikako, rikako. Ny kalesy ny Israely sy ny mpitaingin-tsoavaliny dia tsy nahita azy intsony izy. Ary noraisiny fitafiny ka nitriahagandro. Ary nalainy ny kapotiny Eli izay latsaka avy teny aminy, dia niveriny izy ka nitsangana teo amoron'ny Jorodana. Dia noraisiny Elisa ny kapotiny Eli, ilay latsaka avy teny aminy, ka nakapony rano dia hoy izy, aizy Jehovah Andriamanitra Eli. Eny, Elisa koa nikapoka ny rano, dia nisaraka roa izany, dia nitisy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana tantaran'ny fifandimbiasana teo amin'ny Eli sy Elisa ity miseho ity, ary eo amin'ny ataontsika hoe fifamindrana ndraikitra, fifamindrana fahaiza-manao mihitsy ara teo amin'ny Eli sy Elisa ity perikopany mofinaina voalahatra amintsika ity. Ary everiko fa tokony ho vakiny izay rehetra mpandimby, vakiny ao anatin'ny fitaizana, vakiny ao anatin'ny solomasony ataontsika hoe andavanandro ny tompona ndraikitra sy ny mpiasa rehetra izay ataontsika hoe mifandimby andidy amanandraikitra. Tsy misy olona tsodim-biasan'olona zany, ary tsy misy olona tsy andimby olona zany ry havana, tsisy an'izany. Amin'ny sehatra rehetra, na any ampiasany io, na amin'ny fianakaviany io, na amin'ny fiangonany io, na amin'ny fiarahamoniny io, naiza naiza dia misy mandrakariva ny olona andimby anao, ary misy mandrakariva koa ny olona izay nitombiasanao. Dia misy toe-tsaina zany izay everiko ho manokana tiany soatra masina ho ananantsika amin'izany atao hoe fifandimbiasana adidy amanandraikitra izany. Raha ohatra ka somary mijery sika amin'ny lafiny ataontsika hoe andavanandro dia manana olana be mihitsy i Afrika. Afrika dia isan'ny mandalo krizy mandrakariva amin'izany antsoina hoe fifandimbiasana zany. Raha amin'ny lafiny ara-politika fotsiny ihany ary, amin'ny lafiny fitondram-panjakana dia mandrakariva ao anatina krizy no ifandimbiasana ndraikitra sy fahefana aty Afrika. Ary io krizy io dia mandrakariva manimba zavatra. Raha tsy tonga amin'ny ampo mihitsy aza manao hoe izay nataony teo aloha dia tsy ataoko, izay nalehany teo aloha tsy alehako, izay nataony teo aloha tsy izy izany toe-javatra zany izay na izay nataony teo aloha tsy fantatra mihitsy, tsy tadidy tsony, mivalina tanteraka, dia toy ny manao zava-baovao hatrany ny izay manohy. No ilay krizy ao anatin'ilay fifandimbiasana. I Afrika eo ihany, satria fantatsika fa tsy Afrika ihany io, misy hatrany izy voaingantsika nahitan'olona tany tamin'ny Birmanie mbola ao anatin'izany ary ny any aty Afrika moa dia efa tsy tenenina tsony fa isaikisa-pirenena. Fa
Madagasikara aza de mbola mety ho manoatra noho izany koa araky ny fahafantarantsika rehetra azy miaina eto tsika de mahita fa zany mandrakariva ny ainana tao anatin'ny 80 taona ny fahaleovantena de azo lazaina hoe mahalana de mahalana raha misy aza ny hoe tsy krizy no ny fandombiasana adidy manandraikitra teo anivon'ny fiarahamonina saika nisy krizy mandrakariva ary rehefa misy krizy de mazava ho azy tsy mitohy zany na mitohy fa tsy tabatapaka de misy olana mandrakariva nandritra ny ataontsika hoe empolo taona mahery ny fahaleovantena de hitatsika fa nisy krizy akoatrany hoe nandibony tena ny angalay filoham-pirenena ary de manomboka any ambony zany hitatsika fa ny ohatra de manomboka any ambony de metraika hatraty amin'ny toeram-piasana hatraty amin'ny farany ambany aza ary na dia ny zavatra tsotra indrindra aza na de atao raha hoe ny magazinier samy magazinier de efa mety ho sahirana mifampindra fa mifamindra ty de manandraikitra de mazava ho azy fa lasa olana mihitsy zany hoe famindrandraraha zany ary ndraindray raha tsisy famindrandraraha akory tsisy cahier famindrandraraha tsisy boky famindrandraraha tsisy ataontsika akory hoe canevana famindrandraraha tsisy an'izany akory aza ndraindray ao anatin'ny fiarahamonina fa de tonga eo ny hafa de mieritreritra ay ve eny am-pandehana vao ny olona vao mitemana ay ve zao fanaovana azy zao nanaovany azy ka ay ve zany nanaovany azy sy ny sisa rehetra io teto Madagasikara ao anatritran'ny 80 taona fa fantatsika rehetra koa fa tsy teto Madagasikara efa tany aloha zany andeha atao hoe aloha zany aza efa trao amin'ny andro ny andrenam-polo merina mihitsy ary anefa 700 taona zany teo amin'ny andrenam-polo merina sy Andrianjafy Njanahary Andrianjafy mo ho atsika ray aman-dreny raha koa moa ity tantara mpianarana any an-tsekoly ty fa tsy mahafantatra tantaram-pirenena ny ankizy ary mety zany koa nge mahatonga an'io izahatra tsy mandeha araka ny tokony izy ohatsika manao hoe teo amin'ny andrenam-polo merina sy Andrianjafy Njanahary na Andrianjafy Andriabelomasina zazaben'ny andrenam-polo merina de niteraka telo Andriabelomasina zafikely Andriamasina valina zany zanaka Andria tsy mitovy amin'ny Andriny dia Andriabelomasina niteraka telo tsy manina fa mba manana tombony sika amin'ny lafin'ny tantara dia Andriabelomasina niteraka telo niteraka ny Andrianjafy Njanahary sy Ranavalon'Andriabelomasina raha tsy diso ary Rabodin'Andriantompo reo telo reo no zanak'Andriabelomasina Andrianjafy-Njanahary de Ranavalon'Andriabelomasina de Rabodin'Andriantompo dia rehefa Andrianjafy Njanahary de niteraka latokana Andrianjafy zany nandibiny Andriabelomasina de niteraka latokana niteraka nalay tokana izy fa Andrianjafy nananabavy dia nanabaviny Andrianjafy Ravalon'Andriabelomasina izay niteraka ny andrenam-polo merina Imbosalama zanaky ny vavy zany Andriabelomasina andrenam-polo merina zafikely Andriabelomasina izy fa zanaky ny vavy matoa izy de ny vavy manaraka azy eo dia Rabodin'Andriantompo izay niteraka ny Ranavalona voalohany niteraka ny mavo zany hoe teo nisy olana teo amin'ny fifandombiasana sady teo amin'ny andrenam-polo merina inatonga le hoe zanakanabavy mandefa nivo sy zanadandreny mamarina akady teo amin'ny andrenam-polo merina de efa nisy olana fifandombiasam-pahefana dia aveo teo amin'ny rehefa ny amboa andrenam-polo merina de nandimby radama tsisy olany fa rehefa ny amboa radama satria andrenam-polo merina ny teny manao hoe alay vady Ranavalona zany zay cousine germaine ny radama mazava marimarina kokoa ny entoan-dradama satria Ranavalona andrenam-polo merina sy Ranavalona voalohany de zanak'olo pravavy samy zafikelyn'Andriabelomasina izy zanak'olo pravavy izy andrenam-polo merina zanaky ny vavy matoa Ranavalon'Andriabelomasina ary Ranavalona voalohany zanaky Rabodin'Andriantompo araka tantarana tondra velo moa ty zatra raiko ty fa tsy araka nytanataony kale dia inona no nitranka rehefa maty zany andrenam-polo merina dia napanambadiny nanafatra hoe alay vady ny koziniko
de nalaina radamavaty zany neneny toa de zay mahatonga ny olana io zay nieritreritra radama hoe reto indray ny mandimby kanjo misongonandranavalina reny de korotana ohatra zany foana teo anatin'ny fanjakana no tsika manao hoe sarotra azany rehetra any de napanany sarotra teo anatin'ny fiarahamonina eto any de manana zavatra olazaina amintsika kristianina zany ny soratra masina ay ny soratra masina mba miresaka fifamindrana ndraikitra koa fifamindram-pahefana koa na milato hoe samy mpaminany azy ay ny soratra masina koa afaka manana zavatra olazaina betsaka amintsika na milafiny ara-politika azy mazava ho azy zay mahasoratra masina inona ary no evim-panahy ampianarany soratra masina atsika eto raha ohatra ka ataontsika hoe ho an'izany toe-panahy zany voalohany indrindra de izao ny tokony ao an-tsain'ny mpandimby a Elisa zany selieto a de nytenen'ny soratra masina hoe prala izy zereo tsara nytenen'ny soratra masina no ny efa tafita izy roa lahy zany hoe ny mpanoratra ilay tantara zany de manao hoe toy ny prala Eli sy Elisa ny eritreritra ny Eli ho ray aman-dreny mazava ho azy io teneny io hoe kiakeo Elisa zany nanaja ilay olony timbiasina nanaja ilay nitimbiasina tahaka ny ray aman-dreny Elisa de nanao hoe kiakeo zany hoe tena nyraisiny Elisa ho toy ny ray aman-dreny Eli ny mpandimby zany de tokony eritreritra manao hoe midikan'izany de zao tokony manaja ny timbiasina izy amin'ny sehatra rehetra zany de zay fanajany zay tokony hipetraka fa indraindray ny mpandimby de indraindray ny mpandimby tsy mieritreritra ny hoe ray aman-dreny ny timbiasina fa indraindray dia manaratsy lay timbiasina miresaka zavatra mihiba momba lay timbiasina negativa sy ny sisa rehetra ahoana moa tsy afantarany Elisa fa nandimby-olombelona ihany izy na de Eli azy fa nahajainy Elisa tsara izay fanajana tahaka ny fanajana ray aman-dreny ho an'zay timbiasina zay ho an'izay mpandimby zay de tena zava-dehibe zao anefa ny mpandimby de mieritreritra ny olona eo aloha no ray aman-dreny zany hoe olona timbiasina zany fa zao anefa ny soratra masina de manao hoe prala nareo zany hoe ny soratra masina tenena zany dia ilay fiombonana ilay fifanohizana tahaka ny prala zany eo amin'ny fandraisana ndraikitra mifanajana mipetraka tahaka ny maray aman-dreny izy fa zao hoy ny soratra masina hoe ny epitany rano izy roa lahy toy ny prala zany izy zava-dehibe ny apetraky ny soratra masina zany manao hoe ao anatin'ny fampitandrara ny ijeren'ny soratra masina ny mpifandimby raharaha de zao toy ny prala izy tsy hoe tahaka ny ray aman-dreny sy zanaka izy ny fandraisan'ilay mpandimby de ray aman-dreny izy mazava ho azy fa izao eo amin'ny lafiny arakasa de prala izy ny dikan'izany dia tsy tokony isy fifandonana tsy tokony isy fifanaratsiana fa zavatra mitohy ao anatin'ny firala iny raha afako mampanany sarotra mihitsy any amin'ny toeram-piasana indraindray satria toy ny mpifaninana indraindray ny mpifandimby hitatsika zany raha ao anatin'ny baiboly a de tsy zay loatra fa ny tokony ao an-tsaina de ity hoe manana ny fotoana ny Andriamanitra tokony manaiky ilay odim-biasina ary tokony manaiky ilay mpandimby fa ao anatin'ny firalahina no isehony zay fa ny faharoa zay mampihitritra atsika lavako malala dia natsiaro ny misy taizina doctorat anankiray zay nataona camerounais Joseph Bonda tao amin'ny université any Cameroun voalohany sy ny université any Liège en Belgique dia momba ny resaka ny fifandovana fananatany io thèse io lava be le thèse fa izay nanaitra tamin'le thèse de zao izy manao hoe ny olana ty Afrika ozy de zao ny olana amin'ny afrikanina de zao ny afrikanina dia mandrakariva ny olona maty ny odim-biasina ny toe-tsaina zay mibahana ozy aty Afrika dia ny olona maty no odim-biasina ary
eto anefany de mifanohitra am'izany marina tokoa fa na de atao anatin'ny toetsain'ny testamenta taloha aza de ny matiny tombiasana ary mandrakariva tokoa de zany no hitantsika eo anatin'ny fiarahamonina hoe maninona moa no tombiasanao fa leo aloha faty fo tombiasanao raha zany no mitranga ao anatin'ny toetsaina ara-politika na anatin'ny toetsaina tahaka zany fa izao eto nefa mety mitranga zany tokoa ao anatin'ny ty tantara ity fa izao nytiany baiboly resahana eto izao ho an'ny mpandimby na manodimbiasana de izao tsy nandalo fahafatesany Eli eto ary tsy nahita ny fahafatesany Elisy eto ina ndikan'izany ndika zany de izao ny tokony ao an-tsain'ilay mpandimby de izao tsy ny maty akory no dimbiasany tsy ny maty akory no dimbiasany tsy mandimby olona maty izy fa mandimby olona velona zany hoe ao anaty mandrakariva ny fitohizany tantara ary zay no mahatsara no anatin'ny toetsaina malagasy de izao hoe ny olona maty ny olona rehefa maty zany a de toy ny mbola velona mandrakariva ny olona maty zareo tsara ny tenin'Andriana poromerina tamin'Adama nanao hoe zao a tsy hitanao eny fanerasera tsy hitanao mandao anao ary Dama fa zao ho hitanao eny ambony eny any eny any amin'ny tazatazana anao zany hoe tsy mandimby olona maty ianao fa mety tsy hitanao fotsiny izy fa hitanao mbo manatrika anao eny any izy zany hoe tiana tenenina manao hoe ity toetsaina hoe aleo vononana sanatria aleo maty tak'izay mitranga ty Afrika tsy toetsain'ny soratra masina ary tsy toetsaina malagasy koa aza fa zao ny tokony ho an-tsain'ny mpandimby zany de zao manao hoe tsy ny maty akory ny dimbiasiny fa navelana de efa maty azy le olona de ao anatiny mandrakariva lay fahatserovana lay tantara mba atonga lay zavatra hitohy araka ny tokony ho izy ary zareo tsara izay zava-dehibe amin'ny fitohizana izay lay kapotiny Eli izay noraisiny Elisa de manambara fitohizana manambara fiombonanaina manambara hoe izay natompo kely de nitohizany Elisa rehefa koa malala ho tsika manao hoe mampametra-panontaniana manahoana re ao anatin'ny fiarahamonina any ampiasana any rehefa mandimby olona na mandray andraikitra na manahoana ao anatintsika za ve zany fanajana ny fitohizan'ny asa ny fitohizan'ny tantara ny fitohizan'ny fiezahana izany fa mbola alalentsika ihany zero tsara ny tenin'ny Eli ho Eli manao hoe andimby ay ianao a mazava ho azy hitany Eli tsara zany ny olona andimby azy fatany tsara ao anatin'ny firahalaina tsy hita tahaka tao anatin'ny Eli mihitsy ny hoe hito veny andimby ana tahaka zany fa raha mbola nametra-panontaniana tamin'ny Elisa ary izy hangatao amiko zay zavatra tianao zany hoe mipetraka tsara lay dimbiasina zany dia Eli zany de mipetraka tsara ho tsy nahatsiary mihitsy izy ho ambany na ho latsa-danja no Elisa mazava ho azy izy ara mbola nahatsiary hoe ho mpanome mandrakariva hoe inona ny zavatra tianao angatahana de izao mana zay itoetsain'izay hoe ny olona dimbiasina de olona vonina manome vonina manolotra faly hanome faly andray zay hanome zay hoe inona ny zavatra hanapiko anao mba hatonga nyty zavatra ho dimbiasinao ty handeha araka ny tokony ho izy handimby ay ianao zay ny dikan'io za tsy ho hitanao za handeha efa vity zay ny anjarako a fa zao inona ny zavatra hanapiko anao inona ny zavatra tadiavinao mba hatonga anao ho afaka handimby ahy afaka hanohy lay asa de zero tsara ny tenin'ny Elisa ho Elisa manao hoe zao noho izy kaiky zay anjarany roa tamin'ny fanahinao tsy hoe Elisa zany hoe teny hoe raha nanana fanahy roa ianao de mba aoka fanahy efatra ny ray zany hoe aoka zay ho anjarany roa tamin'ny fanomezam-pahasoavanao raha zay nahazo lazaina nomenao a de hoe Elisa hoe Eli tena zavatra sarotra zany nangatahanao zany naranitra be zany Elisa zany de afaka nanapirofo tsara tamin'ity mpandimby azy fa mahazo toky lay mpandimby fa olona marantsaina
mahazo toky ilay mpandimby fa olona mahatoky ny olona ndimby azy zany rehetrany dia tsy mora akory no etrentsika nanao hoe na dia anatin'ny toeram-piasana raha Elia dia olona hay mandreny be fantatra tsara zany fahasarotam-piarony amin'ny fahamasinana fahasarotam-parony amin'izany ataontsika hoe toetsaina entitra dia tsy maintsy nanaprofo an'izay Elisa any marimarina kokoa tariny fanahana profo an'izay Elisa manao hoe ny anjarandroa amin'njara fananao mena zany hoe ataovy avy roeny amin'ny fahendrenao ny fahendreko ataovy avy roeny amin'ny farany hitatsainao ny farany hitatsaiko ataovy avy roeny amin'ny faiza manaonao ny faiza manaoko dia hoe Eli sarotra be zany fa takatra Eli fa marani-tsaina Elisa zay ny dikany hoe manahirana zany fa azo tanterahana tsara manahirana zany fa azo tanterahana tsara ny dikany hoe ataovy anjarandroa zany dia tsy milaza mihitsy tsy tia teny eto Elisa hoe dia mba dia hisogadana kokoa no Elisa Elia tsy zay loatra zay ho tsara misoratra masina fa tsy dia fa iaty amin'ny testamenta vaovao dia Elia ara mifantatra no Elisa fa ny zava-dehibe fotsiny teny hoe Elisa tsy nisongona ny anarany Elia korony mamay azy na mafy fa ny anarany Elia no namay an'ilay hoe ataovy anjarandroa tsy zay loatra fatatsika fa tsy namafa mihitsy ny azony Elisa zay nangatahany teo fa tsy namafa mihitsy ny andraikitry Eli vao toa aty amin'ny testamenta aty aty amin'ny Jaona mpanao batisa fa Elisa tsy natonona zany satria namaky any Elisa tsy ny amafa loatra tsy nisongona loatra fa ny hoe mba hitohizan'ilay zavatra natao araka ny tokony ho izy ary dia tsy vitany hoe tsy ny hitohizany ihany fa izao ny ahavitanyilay asa araka zay tokony ho izy avako malala hotsika manao hoe raha misy zavatra mila fanarenana amin'ny fandrarana amin'ny administration zany eto Madagasikara any amin'ny toeram-piasana dia izao ny fianarana amin'ny tonondeny tsotra masony to mba mahaiza mampita rara aoka ao anatin'ny fahendrena azo tao tsara ny mifampitadidy amanandraikitra ao anatin'ny firahalahiana ao anatin'ny fifanajana mba hitohizan'ilay tantara araka ny tokony ho izy dia jereo tsara ny toy ny tantara amin'ny 4:7 dia niraisiny Elisa ny kapotiny Eli na akanjo be ny Eli zany io dia avy teny aminy milaza lay hoe fitohizana io itsika teo milaza hoe zay natomboka dia tohizana hoe inona moa no ataoko nanomboka zay efa tsy manao zava-baovao Elisa fa manomboka manohy izay zavatra efa nitohizany Eli any tsy hafa zany fa hita ao anatin'ny Eli any Elisa velona ao anatin'ny Eli amin'ny lafiny adidy manandraikitra zany velona ao anatin'ny Elisa ao anatin'ny adidy manandraikitra zany Eli zay le resahana hoe tsy mandimby olona maty akory izy fa mandimby olona velona amin'ilay fitohizan'ilay asa tsy ny fafany mihitsy lay asa lay adidy manandraikitra Eli dia hoy izy manao hoe aizy Jehovah Andriamanitra Eli eny Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka ihany koa izany aizy Jehovah Andriamanitra Eli izy tsy ny teny hoe aizy Jehovah Andriamanitra fotsiny na hoe aizy Jehovah Andriamanitra Elisa fa aizy Jehovah Andriamanitra Eli zany hoe zay lay Andriamanitra Eli ihany no Andriamanitra lay raha tsorona dia zao lay filozofia raha zay no azahoanareo azy any amin'ny orinasa na lay filozofia na lay toetsaina nitondrany Eli ihany no hitondrany Elisa saingy zao ny toyiny eny Elisa nikapoka ny rano dia nisaraka koa ny rano dia nity izy zany hoe lay zavatra rehetra vitany Eli dia vitany Elisa nitohizany Elisa ny toetsaina ny toe-panahy zany dia tanteraka tao anatin'ny fanajana tao anatin'ny fandalana ny firahalahiana tao anatin'ny fanajana ny teo aloha ary dia io Elisa io Eli fa niakatra nakany an-danitra ho ny filaza azy teo tamin'ny fomba mahagaga hotsika manao hoe tena mila mianatra amin'ny tontsika zavako malala eto anivon'ny firenena ola mpiarahamonina olana ny amin'ny fiasana olana naizanaiza mihitsy misy moa dia misy ara-mody miteny mihitsy manao hoe mbola tsy teraka sanatriny zany mbola tsy teraka ny andimby ahy eto amin'ity sezy ty avako malala tsy zany nge tena tsy fiteny tsy Eli ve dia hanao an'izany
na koa manao ny elisa koa elisa ve dia anao an'izany rahay misy mitonona kristiana nefany dia tsy manao afa-tsy manaratsy ny olona zay nitombiasiny na manimba ny asan'ny olona zay nitombiasiny avako malala manohy ny asan'ny rehefa hitanao fa tsara de zava-dehibe ny androizana zany de afako malala ekaneny avako malala iainantsika eo anivon'ny firenena zany nivon'ny firenena zay manana ny zan'olana zany de engany hianatra amin'ny elisa isika fa raha ohatra ka ataoko ara-panahy kokoa raha ohatra ka mijery an'izany ao amin'i Jesosy itsika de jereo tsara fa Jesosy ange mbola pampitohy lavitra mihoatra lavitra noho zany jereo tsara ny nampitohizan'i Jesosy ny fifandraisan'i Jesosy Jaona mpanao batisa jereo tsara ny fifandraisan'i Jaona sy Jesosy mpanao batisa Jaona mpanao batisa tonga Jesosy de tonga de nisy complexe zay nazolazana azy amin'ny teny frantsay hoe tonga Jesosy atao batisa eo amin'ny Jaona mpanao batisa de tonga de niao ary Jaona mpanao batisa hoe ahoana moa no ataoko batisa ahoana moa no ataoko batisa ianao ange zanak'Andriamanitra raha ny tena marina zany tokony ataonao batisa hoy Jaona de hoy Jesosy tsy mety ekeo ihany aloha ankehitriny zany hoe hajao lay fandaminana fa izao enao tonga talohako enao zany mitombiasiko enao mpanao batisa de ataonao batisa fa raha ohatra ka mivadika ka izandray manao batisa anao dia lasa ataovy amin'ny teny frantsay tsy crédible lasa tsy toteny sy tsinitsininy eo anatrehan'ny olona tsony ianao hoe ohatray tsisy dikany daholo zany le batisa nataon'ny Jaona hatramin'izay fa izao mampitombona ny zavatra nataonao raha ataonao batisa ianao tonga teo alohako za tonga atao rinanao noho zany de zao hajainao manajanao ataonao batisa na de zanak'Andriamanitra azy ekeo ihany aloha ankehitriny otsika na hoe eo anatin'ny fifandabiasana adidy manandraikitra te mila an'izany ny firenena mila an'izany ny olona rehetra raha ohatra ka raha sanatritsika ny teo amin'ny toeran'i Jesosy ka Jaona mpanao batisa ny teo de mety ratsika manao hoe petra amin'izay Jaona ampy za amin'izay zao efa vita ny anjaranao zay be zay mivita miala amin'izay ao anaovako azy ianao koa mba manana sanatriny zany raha itsika mpanotontony ny teo amin'ny toeran'i Jesosy de mety avita ny teny tamin'ny Jaona mpanao batisa manao hoe miala amin'izay ianao raha lafa efa be zay tsy alina tsony fa aoka aloha anaovako azy nga ianao tsara noho za nga ianao masina sanatriny zany fa Jesosy jereo tsara Jesosy fananaiky hotsika manao hoe isan'ny tarazo manimba ny fiarahamonina ankehitriny ny ataontsika hoe zany tsy fanekena otombiasina sy tsy fahaiza mandimby izany de engany avako malala hianatra amin'izany tsika eo anivon'ny fiarahamonina anajan'izany anivon'ny fianakaviana satria misy ray aman-dreny any misy ray aman-dreny ezahana ny anoloana azy satria efa mitombo ny taona ezahana ny fampandraisany raikitra tsy kelikely dia mba tsy hoe hiandro olona maty vao mandray andraikitra tsy zay loatra tsy olona maty ny tombiasinao fa olona velona mba ho velona ao am-ponao ny fahatserovana rehetra ao aminy dia engany avako malala mba hitakatra an'izany tsika mba hilamina tsokony sy andava ny zavatra rehetra na ny amin'ny fokotahany io na izy io de mba ho haitsika ny andimby ary mba ho haitsika koa ny hampandimby mba ho haitsika ny anome andraikitra mba ho haitsika ny ampita mba haitsika ny ampita sotoavina amin'ny olona mandimby antsika mba haitsika ny anaja ny olona mandimby antsika mba haitsika ny ampahery ny olona mandimby antsika hoe mba inona ny azoko anampinanao mba ahafahanao mandimby araka ny tokony ho izy inona ny zavatra anapiko anao inona ny toetsaina tiako anana zavatra mba irinao mba ahafahanao mandimby avako malala ho fifankatiavana tahaka zany no ny asa no isiny zany eto anivony androsoa ny asa eto anivon'ny fiarahamonina evavaka sika tompo misaotra anao zay soranao zay fa miteninao de fiainana soranao ray nohony amin'ity farany herinandro ity fa afaka mandinika ny soratra masina ary mampifanatrika zany amin'ny olam-piarahamonina tsy mahay mifampita adidy amanandraikitra zay ao amin'ny fiarahamonina ny dimbiasana tompo tsy mahay mampita ny mpandimby tsy mahay mandray mamindrafo aminay tompo fa aoka ny fahazavantsany ny fanahinao masina ampianatra anay amin'izay rehetra mpandray andraikitra manomboka any amin'ny madinika indrindra ka hatrany amin'ny tompony andraikitra isa tokony
atsiary fa antoky ny fampandrosoana ny fiainam-piarahamonina ny andavanandro ny fifampitandrara. Tsy misy ny atao tsodombiasana ary tsy misy ny atao tsy andimby fa mampianara ilay tompo hianatra amin'ny Eli sy Elisa. Ahatakarana fa zava-dehibe ny fitohizan'ny asa, ny fitohizan'ny tantara, indrindra ny zava-panahy ao anatin'ny fiangonana, ny fiarahamonina. Dia omeo anay ny fanetretena, omeo anay ny fifaliana, omeo anay ny toetsaina mahiratra mba hatakatra izany fifampitandrara azy olana eto anivon'ny tanindrazana izany. Tsy ireo ireo marary, tsy ireo ireo manana olana, sy trano Jesosy ny marary, bahirezo ny manana olana ary feno fiadanana ny tokantrano tsirairay. Misaotra Jesosy. Amen.